miarabana ny tokantrano manaraka ny Météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny azana-bolana mbola mitoetra trany amin'ny morontsiraka avoan'ny antsinana Madagascar ilay rindraona izay mitondra rotsakorana tamin'ny tapany avaratra antsinana sy avoan'ny antsinana Madagascar nandritry ny roa andro lasa izay ho an'ny tapany tsy minosy kosa indray dia misy ny front na rindraona izay andrasana manatona tsikelikely ihany koa any amin'ny tapany atsimo ny nosy ny manoloana izany dia mbola ny tsiokany avaratra aza malefaka hatrany no mandravitry ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny mety tsy maro toerana izany indraindray indrindra ho an'ny atitany avoany andrefany nosy ho hitantsika moa ny mahakasikasika an'izay fa ny maripahana ihany koa tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika izay maripahana izay indrindrindrindra atao anatin'ny telo andro ho avy toy izao ny toetry ny androntsika ro an'ny rapizy vao maraina isy hatrany ny orana ho an'ny tapany avaratra antsinana Madagascar sy ny avoany antsinanana manomboka any amin'ny faritra Savay izany ka hatrany amin'ny faritra antsinanana mandraona kosa ny andro ny alaotra mangoro ny any amin'ny faritra Sofia sy Diana ny ambiny kosa dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapiso tolakandro mitohy hatrany izay orana malefaka amin'ny atoato zay ho an'ny faritra Sava Ambatsoana Lanjorofo sy ny faritra Atsinanana mandraona ihany koa ny andro ho an'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany antsinanana amin'ny faritry Sofia ary koa ny tany faritry Melaky Bongolava Betsiboka ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Menabe ny ambiny moa dia mbola ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripahana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 13 degré Celsius ny maripahana ambony indrindra ho an'ny avoatany ary 14 ka hatramin'ny 20 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinana ny nosy ny any amin'ny ilany andrefana mafana hatrany ny andro manodidina ny 30 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ny maripahana ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagascar raha toka manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy ny toetry ny andro ho an'ny alahady mbola mitohy hatrany ny orana malefaka ho an'ny faritra Sava sy ny faritra Ambatsoa ary Analanjorofo mety ahitana an'izay orana izay ihany koa ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny tapany atsimo amin'ny faritry Fitovinany mety ahitana tanivondraona ihany koa ny tolakandro ho an'ny faritry Melaky Bongolava sy ny any amin'ny tapany avaratra amin'ny faritry Melaky ny ambiny dia maina ny andro na dia somary olalovan-drahona indraindray ny maripahana vinavina amin'izay andro ny alahady izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius hatrany ho an'ny avoatany ary 15 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny any amin'ny morontsiraka atsinanana ny ambony indrindra dia mbola mitoetra hatrany any amin'ny tapany avaratra andrefana izay manodidina ny 4 degré Celsius ny maripahana vinavina ao anatin'izay ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy misy hatrany ny orana ho an'ny faritra Ambatsoa sy Analanjorofo mety voakasika ihany koa ny distrika Anantalahy ary ahitana an'izay orana izay ihany koa ny tapakandro hariva amin'ny alatsinainy ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana ny any amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary koa ny morontsiraka ny faritra Anosy vao maraina dia mety ahitana zavona ho an'ny avoatany fa aorian'izay dia ny masoandro no ibatoerana kokoa toy ny any amin'ny faritra sisa raha ny maripahana vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay midina ny maripahana amin'ny ankapobeny aloha ho an'ny avoatany satria dia tombana midina hatrany amin'ny 20 degré Celsius ho an'ny faritry Matsiatra ambony any amin'ny tapany atsimo Madagascar 15 degré Celsius ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripahana vinavina amin'izay alatsinainy izay toy ny any amin'ny morontsiraka avoan'ny antsinana Madagascar izay manodidina ny 15 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia saika manodidina ny 13 degré Celsius ny maripahana ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy ny trany dia izay indray ny Météo tamin'ny tian'io tiary raha-pizy indray fotoana manaraka veloma tompoko